Kolo FM manolotra ho anao sinema tantara nosoratan'ny Tantara Kolo ho velomin'ny faly rakoto miaraka amin'ny Anita ny Ravo mandray feo Laura Guinness manindra ny lafin'ny teknika Dida Montero mpanatotosa Jihad FAHADIMY mahazo olo sesy sady tsy afaka hijanony leletontsika fa maloka be ny andro. Merci. Mba tsy napoziko hoe tia mandeha amin'ny toerana maitso be ohatran'izao ianao raha marina aloha dia tena nanamarika be ny fahazazako ity toerana anaray ity. Tokoa moa teto Manakara na lehibe ianao. Souvenir be dehibe ny raketin'ity toerana ity raha ho manokana. Ohatra hoe Be dehibe ny akamaroan'ireo fotoana nanandanja tamin'ny fiainako moa dia saika teto ny nankalazako azy niaraka tamin'ny akama sy ny fianakamisa. Zany nanomboka tany amin'ny fahafahana CEPE ka hatrany amin'ny fahafahana baka dia voamarika teto avokoa. Raha tsy tany tanà angamba nano fianarana dia angamba mbola voasoratra teto hatramin'ny lisansy. azoko an-tsaina mihitsy. Mety tsino azy ianao raha ilazako hoe Manino tia ny toerana nitondrako ny akiziko voalohany. Ary vao maika tsy ino ianao raha eno hoe tia latabatra misy antsika ity niarahana ny sakafo voalohany tamin'izany. Asa mety koa ngamba ny farany. dia sanatrika ho zaha marina ve? Tena manabe ana so sanatrika hitombona tokoa izany ahiahanao zany tio. Hay. Ary angaha ianao nanafatra sakafo atsika ka? Mazava ho azy tia tamin'ity tokoa ny serveur. Misaotra tsehana. Ohatra ianao ve ny komandy andreto? Tsaroy fa tokony izy andray raha tsy zary. Fa ahoana? Tsy azoko. Fa ahoana no nahalalana ny sakafo tiako indrindra? Ay ve efa nilazainy ho tamiko izany fa ianao nge tsy mahatadidy. Taiza ny tenenako an'izany taminao ka? Nandritra ny diantsika nakaty Manakara niditra hotelyntsika tamin'izay ary tamin'izay nilazanao tamiko fa ny frity ny sakafo tianao indrindra. Ary todinianao tsara dia sanatria ve ka efa ratsy ny fitadidiako. Tsy diso ka. Tsy napoziko fotsiny hoe mbola tsaroana ho hatramin'izao zany. Na zany laza aza raha mantsy tsy natadidy. Misaotra mazo to maneno zany telefonanao zany. Natasha hono. Avelohany ianao fotsiny fa tsy fotoana fandraisako anto izao so sanatria mba milanao maika izy tena miinsiste be nge izy zany mbola amin'ny sakafo tsika izao fa rehefa avy eo ndray zany. Fa fotsiny angatra kosa aloha tena tiako ty toerana ny safidianao ty ary satria nentinao taty amin'ny toerana manandanja indrindra aminao dia tsy mampanina koa no mitondra anao any amin'ny toerana mahafinaritra indrindra amin'ny fiainako. Any amin'ny trano famakiam-boky ve sa hoentinao hijery teatra? Fa ahoana nafantaranao an'izany? Ary tena efa ratsika io zany hoe zany disque duranao zany raha tsy tadidinao hoe fa voalazanao tamiko zany. Zany tokoa moa. Tsy azoko. Inona moa zany no mampindrika anao amin'izany? Zany fa tena tsy nieritreretiko hoe tsy mampino ahy moa zany hoe mba misy olona mihaino izay zavatra lazaiko ihany na dia efa hainao ny toyany fanazany aza tsy any amin'ny trano famakiam-boky no tiako hitondrananao fa toerana hafa mihitsy. Aiza ky zany? Andraso aloha fa io indray fa mamerina miantso izy raiso mihitsy aloha ka. Aleo raha nga vonoko mihitsy ty faony ity fa manelingelina. Mahalala mandefa SMS ihany. Fa izy aloha zany Natasha zany assistante ko izay ny tsy andraisako azy fa tsy tehiresaka asa mihitsy aloha tena leo be ay ve ohatra ny nahitako hoe izay mianaka mantsy tao anatin'le message. Izay mianaka ahoana koa fa ohatran'ny mahita loatra nge zany masonao zany. Avy aloha zany hoany dia andao hialy eto rehefa lany ny sakafo sady za koa nefa maika ahita an'izany toerana mambabo ny fonao zany. Losa fa tena adinontsika ny seo tambilaza sy tsy adino. Hoay le ty tena losa zay vao tena hoe ny faty alevina indray ho adino. Avelao fa zareo koa aza tsy tratranto mihitsy sady androany any koa nge sisa ny fotoana hijanonantsika eto Manakara fa aleo manararotra mihitsy.
Dia zay akia niarany sakafo tao amin'ilay zaridaina izay dia avy eo niaraka nijery teatra. Azoko sary an-tsaina na dia tsy nisy appel vidéo aza. Ny antso anareo azy fa nareo ny tsy nandray ange. Ny tena marina kia dia tsy te hanelingelina anareo izay a. Tsy adino ny tena marina angeky dia ny tena marina dia tsy tena izy ireny rehetrarehetra ireny e. Sinema ninina natao fotsiny ireny mba efa fantatra izany ka. Anga? Efa fantatra sy lazatra any am-boalohany fa ny vola ihany ny tena namaika anareo. Azafady akiry tsy adino fa na dia sinema fotsiny aza ilay izy dia niova ho tena izy ihany ny farany io? Tsy haiko. Hitako fotsiny hoe mba misy zavatra mahafinaritra ihany ao aminy fa tsy arakaraka ny tsarako azy hatramin'izay. Tsy nieritreretiko hoe mba micomprendre ihany izy na dia miady lava azy izay roa. Tena mihaino be izy sady manisy lanja izay zavatra lazaiko aminy. Fantany daholo hatramin'ny sakafo tiako sy ny toerana tiako ange. Fa ny tena loza tsy naposina kia dia tia izaho mitady ho sarom-piaro amin'ilay adalabe iny Inona kiny loza amin'izany fa nahita an'ilay olona nitady avindrehatra amin'izay izany ndry sa tsy izany? Tsy haiko akia. Tia azy ndry. Angamba. Eny tsy afeniko fa manomboka tamin'ilay izany fanoroka voalohany teo masonareo nefa nisy fahatsapana hafahafa izany tao anatiko tao. Mandry tsara ve ianao Razoky? Dia izay ny tena marina. Ekeko hoe sinema fotsiny ihany ireny rehetra ireny saingy tsy afeniko aloha fa nanova zavatra maro be Fa angatsy hoe sy mpamako visindray ity e. Amin'ny ampahany aloha. Eny mety hoe tsaroa amin'ny endriny ivelany ihany ireny nasiona ireny fa tsy nisy tia lala izay toetra tsara nananany tsika. Oltiridera, inona ny tiany lahatongavany? Dia tsy haiko aloha Razoko fa ny azoko lazaina dia hoe tao anatin'izay andro vitsy niarahana taty Manakary izay dia ny fantatro kelikely izy. Tadidiny lava ilay izay niady tany amin'ny gargoty. Amin'ny fomba ahoana zany nanadinoko an'ireny tarihan'ny lahy miosotra ovy sy mayonnaise ireny Izany tena daly. Fantatro izao fa izy nanolo tena nandony vidin'ireo sakafo very sy ny saram-panadiovana ny hotely. Dia mbola tsaroy koa aza nitazako nandony vidim-pidirako maly rehefa nilazaiko azy hoe niditra tsokosoko tao amin'ilay fety fa tsy nitondra vola saingy tsy nilazainy azy zany. Andaso aloha so dia mba tsy tsaroy aloha ny resahany lamiko fa sy pahafy Hitan'la fa nahialahy koa aza mba tonga saina hoe tsara kokoa manandrana ny tena divay meloha ny tsara anazy amin'ny lokony tavoangy. Vazivazy ihany lesy zany fa matoza izy tsy adino ny kilana kambananareo dia efa fantatra izany Izany rehetra izany io ihany fa ny tena tsy noetreretiko dia tia izaho mitady ho lasa sarom-piara aminy. Tsy haiko hoe noreheretra ny tany saiko teo ve ny antony? Mitady ho sarom-piaro fa tena lasa sarom-piaro Dia tsy haiko tia azy lahy tsory aminy izay tsapany lahy fotsiny. Tena tsara Zoky Sahoana zany avy eneno amin'ny fotsiny izay rehetrarehetra nolazain'la tamiko teo dia vita ny sokola nareo indray ve no atoro amin'izany Ny tena marina aloha dia tsy le fomba ilazako azy ny olany fa mampisalasala dia inony oka ihany ka. Ok izay ataon'ny lisany ihany tapitra teto ny anjarana izy tsy adino fa dia anjarany lany sisa mba tiako ampatsirivina ny lahy fotsiny hoe anio alina sisa ny fotoana hijanona ny lisany any Manakary izay teny mianaka azy efa tafaverina avy any Moramangako. 18 petit beurre nanolotra ho anao teo. 18 petit beurre enimpolo taona lasa izay mankasitraka anao miompifaliana aminay Sokobi gasika tsara. Cool FM mananolotra ho anao sinema tantara nosoratan'ny Lota Rafalimanana. Novelomin'ny Faly Rakoto niaraka tamin'ny Anita ny Ravo nandray feo Laura Guinness nandrindra ny lafiny teknika Dida Montero panatotosa Jiad.